AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Katroka tsara ny amin'ny valora riva dia manaritra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao zay anaraka mpanajana indray ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv hitondranantsika ireo vaovao politika toy ny fihaonan'ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Ankoatr'izay hoentina amintsika ihany koa ny tontolom-baovao mahakasika ny fitokonana tanterahan'ireo syndicat ny mpiasan'ny fadisehirana eto Madagasikara, ny olana mianjady amin'ireo mpianatra eny amin'ny université manoloana ny fitokonana tanterahan'ny mpampianatra eo anivon'ny CSS ny sehatra sosialy ihany koa. Dia hoentina amintsika ny manodidina izay ny tontolo politika zany no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mpikambana ao anatin'ny governemanta miisa 17 no niatrika ny solombavambahoaka tamin'ity androany ity. Ny asan'ny tanterahan'ny governemanta tao anatin'ny taona 2012 no nentin'ny praiminisitra nandritra ny fihaonana tamin'ireo solombavambahoaka ireto androany. Tao anatin'ny taritra izay noentiny moa dia natsiny tsindrim-peo manokana ny makasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaiky ny maro tokoa amin'izao fotoana izao. Hoarantsika ity fanatetendra ity. Ny aiky ny praiminisitra fandrongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'izany ny fitsaram-bahoaka noresahan'ny raharan-tsakabary ary nambara ny praiminisitra fa mbola mitoy ny fanadihadiana amin'izao. Mikasika ny anatra lavanilina raha nitatitra nataon'ny praiminisitra dia 90 ny trangany seho ary lavanilina any amin'ny 120 no nonikazana. Zavatra nisy ohatra tany Antsakabary areny zany tsy atony fitondram-panjakana mbola mandeha hatramin'izao ny ankety misy eo ny ministera rotonta ny sexe ministera ny filaminam-bahoaka afaka manamarina zany tsy maintsy ho fantatra ny marina mahakasika an'izy iny ka nizanizy nanao infraction mahakasika an'izy iny tsy maintsy mampiarana lalàna. Sahala amin'izay koa ny namono mopera tao an-tsoy, sahala amin'izay koa zany ireo izay nanao zavatra tsy mety tany amin'ny Jomasera tany Antsirabe izay efa betsaka moa tratra ny namono mopera no fa misy ihany koa ny tratra. Donc tsy mijanona fotsiny, tsy miravoravo tany amin'ny fitondram-panjakana fa efa manao zay ezaka rehetra anatratrarana reny olona reny ary ny mampalahelo tsy afenanareo zany ary efa nanao karazana fampitandremana ny teniko fa mbola misy sary foana fa misy tompona andraikitra ara-panjakana tafiditra ao anatin'ny firaisana tsy kombakomba amin'ny resaka vanily io ary efa misy voasambotra azy amin'izao fotoana zao. Tena komofa nanome baiko atao ministera isan'isany aza asina sentiment zay tratra dia tratra fa nizaniza manao intervention anifaso fa efa basy atifikavana izy fa tsy ilaina tsony ny fanaovana zavatra ohatran'izay. 13 no tranga fakakeriny niseho teo anelanelany ny volana janoary 2012 hatramin'izao araka ny tatitra nataon'ny praiminisitra. Nosoritan'ny praiminisitra fa nisy ny ezaka notanterahana toy ny fanaovana opération manokana hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, anisan'izany ny opération mazava izay nandrakotra faritra miisa 17.